Pejin'ny fanabeazana manome fotoana ireo mpianatra indrindra ireo vao nahazo ny diplôma baccalauréat farany teo ny Institut supérieur de la géologie, de l'ingénieur et de l'environnement ISGIE eo amin'ny Talarariasina moa izy ireo no anatanteraka fampirantiana na ihany koa fampahafantarana ho fanampiana ireo ankizy vao nahazo ny diplôma baccalauréat ampafantatra azy misimisy kokoa ny lalam-piofanana azo arahana amin'ny 12 volana marsa ho avy izao no anatanterahana izany hetsika izany. Tsy mitsaha mitombo ireo mpianatra afaka baka izay diso na tsy mahita lalam-pampianarana mety aminy amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana nataon'ny sekoly ambony Institut supérieur de géologie, de l'ingénieur et de l'environnement na ny ISGIE. Mba hisorohana izany olana mianjady amin'ny mpianatra hiatrika ny seha-pampianarana ambony izany ary dia karakara valandresaka sy varavarana misokatra ny ISGIE ny 12 martsa ho avy izao etsy amin'ny Talarariasina etsy Analakely. Tanjona amin'izy ity ny hanomezana ireo vaovao rehetra ilain'ireo mpianatra afaka baka sy hanampiana azy ireo hitady ny sampam-pampianarana mety aminy. Fotoana ahafahan'ity sekoly ambony ity ihany koa mampahafantatra ny lalam-pampianarana misy ao aminy toy ny sehatry ny tontolo iainana, ny génie civil ary ny géologie. Izara VCD entina hanampianareo mpianatra afaka baka hisafidy ny lalam-pampianarana mety aminy ihany koa ny ISGIE. Fantatra ihany koa fa hanome vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra izay mahafeno ny fepetra takiana ity sekoly ambony ISGIE ity.